osora menaka, osorana tatelia. Miarabanao Andriamatoa Praiminisitra. Ya, miaraba anao Andriamatoa Patrick, sy anareo rehetra mpiara-miasa ato amin'ny radio Viva. Arabena torak' izany koa ny mpiaino ny radio Viva rehetrarehetra manerana ny nosy. Eto moa araky ny antso zay efa nataonareo dia nanatona zany vonona miara tafatafa sy dinidinika miaraka aminareo eto. Isorana betsaka aloha ianao amin'izay fandavan-tena natongavanao zay Andriamatoa Praiminisitra, nefa natonga koa ianao mino fa nanaiky mifanasana dia tonga amin'ny fotoana hitenenanao ihany koa, matoa ianao tonga nasaina fa tsy nandà mihitsy. Fanontaniana voalohany Andriamatoa Praiminisitra, zao ny zavatra misy eto zany betsaka loatra ny resaka ianao tamin'ny andro ny teteza mita nanana izy azy nivoaka tamin'ny varavarana madio ianareo na tafita ny teteza mita hatramin'ny farany atao hoe tao anatin'ny savovoro ny tsy fitovian-kevitra, kanefa rehefa tafaraisaoma tsara dia izany fiaraha-mitantan'izany dia tonga tamin'ny tanjona niaraka tamin'ny filohan'ny teteza mita nivoaka izay tsy mbola nisy mihitsy fa mindra-pahefana goavana ohatra ny teto Madagasikara ka nikoaizana izao tontolo izao. Ankehitriny Andriamatoa Praiminisitra, manahoana ny fahitanao ny toe-javatra misy, satria tao anatin'ny teteza mita fiaraha-mitantana tao daholo zany ny rehetrarehetra, ny ray saina, ny ray hevitra nentina nampandrosoana sy nanao an'ilay tetezana hiampitana ho any amin'ny repoblika vaovao, voakikihana tao ihany koa moa ny atao hoe lalam-panorenana, kanefa mbola ampiasaina mandraky ny androany izay nirahanareo tao anatin'izay fotoana izay. Amin'izao fotoana manahoana tompoko tanteraka ve ny fanamboarana sy ny lalana tsara izay nomaninareo tao anatin'ny teteza mita, indrindra tao anatin'ilay fiaraha-mitantana goavana, nefa zao ny zavatra misy ahoana ny fahatsapanao ny zava-misy tompoko amin'izao fotoana? Misaotranao amin'ny zay fanontaniana zay lavalava ihany sady lalina tokotra. Ny zavatra tiako ambara angamba dia zao, hiverina kely varavetintsika amin'ny zavatra niseho tamin'ny ireny fotoana ny teteza mita ireny. Nanana hiraka na mission mazava tsara ny fitondram-panjakana tamin'iny teteza mita iny, satria fitondrana ny ombonana tokotra zay no nipetraka teo, ary ny hiraka zay nampanaovina anay le voalohany indrindra zany ary zay mihitsy no tena mission lehibe dia ny ialana amin'ny krizy ka idira ny ty tanindrazantsika ity anatin'le atao hoe ordre constitutionnel, zany hoe zany mba ho hisy lalam-panorenana voahaja tsara eto Madagasikara. Ny zava-misy dia tsy azo afenina fa nanahirana nandritra n'iny transition iny. Ny antony dia zao, nisy ny lalam-panorenana, nisy ihany koa ny feuille de route natondrosotra, ireo lalana anankiroa reo na lalàna anankiroa reo dia voatery tsy maintsy ny tadiavina marimaritra iraisana mba tsy dia fanipaka loatra na dia misy zavatra zay nananahirana ihany. Ny fandeferana, ny fandavan-tena dia ny ilaina tokoa, satria raha tsy misy an'izay tsy afaka itsika iroso amin'ny fialana tamin'ilay krizy izay efa tena nanahirana tokoa, satria manjary tany ohatrany tsy tandalana ny firenetsika. Noho ny fifandeferana zany, noho ny finiavana androso dia tanteraka ny hiraka izay nampanaovina ny mpitondra teo amin'ny teteza mita, na ny tao amin'ny présidence zany na ny tao amin'ny gouvernemanta. Rehefa tanteraka moa iny hiraka iny araky le voalazanao teo nivoaka amin'ny varavarana madio, dia ny fanantenany rehetrarehetra zany dia androso i Madagasikara, androso amin'ny lalana izay ahafahany rehetrarehetra ny daholo be mahazo ny anjara masoandro ny amin'ity tanindrazantsika ity.
indrisy amin'izao fotoana izao dia mampalahelo ny milaza an'izay kanefa zay ny zava-misy ary tsy azo afenina ny vahoaka fa ohatrany mbola mitohy ny krizy, ohatrany mihamafy ilay krizy ary ny vahoaka azoko lazaina anao Andriamanao Patrick fa miaina anatin'ny fahantrana tanteraka, fadiranovana. Eny raha ohatra ny tenako zay tratran'ny embouteillage teo mahita ny tomobile tsara tare lehibe mandalo amin'ny rano fa ampafiry ny olona miaina amin'ity tanitsika ty, amin'ity tanin-drazantsika ty no manana an'izany. Ampafiry ny olona izay manodidina atsika no mihinana arak'izay tokony ahavoky azy ka hasoa azy azahoan'ny fahasalamana. Rehefa mijery ny manodidina atsika na aty an-tanan-dehibe na eny ambanivohitra eny dia mila fanavotana ny vahoaka malagasy satria ao anatin'ny fasairanana tanteraka. Ny tiako lazaina zany dia zao hoe amehezako an'izay zavatra zay ohatra ny nisy fahadisom-panantenana ihany na ny tenako zay nitondra ny gouvernemanta iombonana zany na koa ireo vahoaka nanantena fatratra fa rehefa miala ao amin'ny krizy vita ny fifidianana ka isava amin'izay ny lalana ahafahana mifandray aminareo mpamatsy vola amin'ny communauté internationale mba azahoan'ny ty tanirazantsika ty ny anjara toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hatram'izao aloha mbola tsy tonga izany zavatra zany. Misy fanomezantsiny be deaibe koa ataon'ny mpitondra sasany kasikany hoe iny tetezamita eny krizy be teo zay nampiditra atsika lalina amin'ny fahantrana. Tsy lavina izany, marina fa rehefa anatina krizy anatin'ny tetezamita marina tokoa fa misy ny fahantrana, misy zavatra tsy voabaiko ny lalàna zay misy teo kanefa tsy tokony harina ny daholy izay indrindra rehefa miala eo ianao tokony hanasoa, tokony hijery aingana ny zavatra mety ahasoa ny vahoaka. Ary ny tena mampalahelo maharikoriko olona tao anatin'ilay fitondrana tamin'ny tetezamita ihany ireo olona reo ka tokony andriny tena lalina de lalina ary tokony hiezaka anao zay farahery mba hialana amin'izany krizy zany fa mba hijerena zay fomba rehetrarehetra, lalana rehetrarehetra anasoavana ny taninrazana ary ny zavatra tokony hojerena alohany rehetrarehetra dia ny soa iombonana dia ny tombotsoa ambony ny firenena. Zay zavatra zay dia tokony hojerena hatrany hatrany. Izaho Andriamanao Patrick dia mbola mamerina zay zavatra efa niteneniko tany aloha be tany dia hoe raha tsy misy hitsipo fahamarinana fandavatena fitiavana tanirazana marina ary fitokisana fifampitokisana ny tena marina amin'ny vahoaka sy ny mpitondra dia embery foana zay zavatra rehetra atao amin'ity firenena ty fa ny fitiavana ny tanirazana ny fikatsahana zay soa iombonana fa tsy soa ho an'ny tena no tokony hianteherany fisainan'ny mpitondra an'ity tanirazantsika ty. Niteninao teo Andriamanao Praiminisitra ny hoe krizy tamin'ny andron'ny tetezamita vao nanomboka mihitsy ny tetezamita dia atao hoe nateo ary nidisadisanareo tao anatiny zany tamin'ny fiaraha-mitatana anisan'ny masoanareo ny sosialim-bahoaka ary raisina mihitsy ary hoe na tsy nisy mifamatsim-bola ary dia hainareo tao amin'ny tetezamita nanao ny zay
arak'izay mety na vita hatramin'ny fotodrafitrasa ny sosialim-bahoaka arak'izay ho tratra sy nijery ny vahoaka sahirana tamin'ireny le hoe varimora sy ny menaka iny moa betsaka misy mandika diso ny hoe varimora dimanjara fa voafaritra mihitsy ary mazava tamin'ireny fotoana ireny hoe ho an'le tena sahirana mazava tsara fa tamin'ity kosa mialatsiny tena hitrikitrihako zany le hoe nanao ny tetezana nareo hiampitana tamin'ity vao nitranga kosa nefa ny repoblika fahefatra avy hatrany dia fandikan-dalàna sy atao hoe fandikana ny lalam-panorenana ary mpitondra mihitsy araky ny teninao hoe tao anatin'ny tetezamita noho izany zany nisy fietsaram-belatsy ihany ka ianao ve mahita hoe misy valifaty tia natao ara-politika tao anatin'izany na alakobika tsy tiako tareha na dia lasa ampiarina an'izany na dia te hanampy tamin'ny tetezamita ny vahoaka nanampy ny fitondrana tetezamita arak'izay ho vitany fa tamin'ity ny vahoaka malaina na ny anampy ary satria sady tsy henona no hita maso ny fandikan-dalàna no tsy hita mihitsy izay anampiana satria vao mihetsika ihany koa dia fandrahonana sy eboregi sy ny karazany zavatra misy eto zany dia ametrahana fanontaniana hoe so kosa mba misy valifaty tiany hoe zavatra nisy tao anatin'izany tao anatin'ny sept amin'izao Anjaran'ny Praiminisitra dia ho aiza ihany zany le politika eto Madagasikara raha izao fipetrany sy ny fitantanana marina tokoatrany le fanontaniana apetraka ao amin'ilay hoe ho aiza marina tsika raha izany no zava-misy zaho aloha tsy mahafantatra inona zay mety ho valifaty inona ny antony mety zay ahatonga an'izay fa ny zavatra fantatra fotsiny rehefa voaositra nomeny ny vahoaka fahefana ianao dia tokony ampiasa an'izany fahefana izany ho an'ny vahoaka ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka anatin'izay dia tsy maintsy misy teny fampiarana ifampiarana amin'ilay vahoaka ary tsy maintsy misy fanajana ambony fanajana lehibe atao amin'ilay vahoaka nanome anao ny fahefana amiko ny valifaty izay mety ho ady an-trano ady tsy ahasoa dia tokony ho lavirina amiko dia ny tokony ataon'ny mpitondra rehetrarehetra izay miala amina fotoanana krizy ohatran'io dia mitady izay fomba afahana mampandroso an'ilay tanirazana zany hoe zany mampandroso an'ilay vahoaka miaina ao anatin'ilay tanirazana koa tao anatin'ny tetezamita izahay dia niezaka arak'izay mety ho vita mba hanatsaratsara kokoa ny sosialim-bahoaka ny fahantrana efa nisy marina zany ny tsy fandriam-pahalemana efa nisy fa nisy kosa niezaka dia Mamy Patrick nisy niezaka natao na tamin'ny fampandriam-pahalemana ny tany atsimo na ny fampandriam-pahalemana ny tandrenivohitra niarahan'ny asa tamin'ny andro masom-pokon'olona na ny taty andrenivohitra izany na ny tany ambanivohitra dia natao izay fomba rehetrarehetra mba ahafahana mandrindra ny filaminam-bahoaka satria io tsy vitany miaramila ihany tsy vitan'izay mitambasy ihany fa tsy maintsy teny fampiarana amin'ny vahoaka amin'ny manam-pahaizana manokana mikasika ny fiarahamonina amin'ny association na fikambanana isan-karazany misy amin'ilay tanàna amin'ny olona mpandinika marobe ka raha tsy vonina ianao hifanatona amin'ireo olona ireo
tsy atao ambava fotsiny fa tena vonina ankitsipo dia tsy ho isy filaminana ho tonga lafatra fa tsy maintsy ampiarahana ny rehetrarehetra. Misy fomba tsika malagasy izay azo tazomina ny mahatsara azy. Izahay dia nitady ny fomba rehetrarehetra nafahana nampiasa ny dina ohatra mba nampilamina ny tany melaky. Sahala amin'izay koa tany atsimo tany andrefana namory olona imbetsaka tany atsimo na tany androy zany na tany amboasary na tao ambovombe mba afahana zany mamolavola miaraka amin'ireo tompona andraikitra eo an-tanàna, miaraka amin'ireo olobe zay ajain'ny olona ao an-tanàna. Tady zay fomba rehetrarehetra zany mba afahana mampandry fahalemana ny tany toerana zay anjaka. Ka amiko zay za mbola averiko ihany ny fifampitokisana amin'ny vahoaka sy ny mpitondra dia zava-dehibe tokoatrany. Fa raha ohatra ka tsy misy zany dia tsisy azo antenena mikasika ny filaminana amin'ity tanindrazantsika ity. Zava-dehibe no tokony atao amin'ny fifanarahana, amin'ny teny fifampiarahana mba afahana mandroso. Izay zany Andriamanao Patrick ny azoko lazaina kely mikasika ny sosialim-bahoaka ny filaminam-bahoaka fa raha ohatra tsika tsy miaraka amin'ny fanolotanana mba hampandroso ny tanindrazatsika amin'ireo zay mety ho tompona andraikitra na ny tanora io ny any zokijokiny na ny olona manam-pahaizana na ny olon-dehibe zay olona ajaina ao amin'ilay tanàna. Zay zavatra zay atao. Raha misy koa vola hazo dia anaovana ny sosialim-bahoaka, atao zay zavatra zay mba ahafahan'ny be sy ny maro zany manovy tombotsoa amin'ilay izy. Fa hitanao azy hoe Andriamanao Praiminisitra efa misy taratra hitanao hoe nataon'ity repoblika faha-efatra ity izany rehetra zany amin'izao fotoana. Ka zay indrindra manko ny tiako lazaina hoe anohizako le niteneniko to. Satria zay manko ny etaeta izay ny fanantenana mba isian'izay zavatra zay ilaminan'ny vahoaka, ilaminan'ny tany sy ny fanjakana. Amin'izao fotoana zao anefa dia mbola mametra-panontaniana ihany ny rehetrarehetra. Aiza marina ny vokatry izay irifiry ny aretana nandritry ny tetezamita zay to mbola mangirifiry lavitra noho niny ndray koa ny eto. Ny zavatra manahirana ny saiko indraindray le lainga atao. Ohatra zao mitokana zavatra etsy aroa anaovana ina amin'ity fihetsiketsehana lehibe nefa zavatra ohatrany tsy de misy dikany firy. Nataonay izy ity ohatran'izao nefa ny zavatra vita teo aloha. Misy indraindray tsy tokony anaovana hetsika goavana be zay hita fa manahirana satria amiko zany zavatra zany ohatrany tsy firarahina n'ilay vahoaka mihitsy. Raha dikako teny frantsay kely alako tsiny raha ohatra ny teny am'izay fa amiko ny zavatra ohatran'izay dia karazana insulte à la misère. Zay zavatra zay tokony ho tsapan'le mpitondra mihitsy fa manana andraikitra izy, manana didy izy, nametrahana didy izy, nametrahana andraikitra izy. Ka ohatra taraiky loatra tara raha misy ara-mitenenina zao no atao be de be ny zavatra ampanantenena kanefa tsy mety misy tena tanteraka zany hoe zany ohatra tsy de concrétiser zay ngamba hoe zavatra lazaina nefa tsy hita mivaingana zany ny zava-bita kasika an'izay. Ka zaho aloha dia
malahelo laza fa ohatrany misy zavatra taraiky loatra nefa fa tokony androso. Heritaona sy tapany ange zay heritaona sy sasany mihitsy no nidirantsika amin'ny repoblika faefatra. Kanefa hatramin'izao zany ohatrany mbola tsy de misy zavatra vanina hita mivaingana. Zaho tehiteny sy ny fiarahantsika amin'ireo bailleur de fonds, amin'ireo mpamatsy vola iresa-pirenena, fa ahoana no mbola taraiky be ohatran'izao tsika? Naninona tsy nanararoatra ny fidirana amin'ny 4e république sy ny fialana tao amin'ny krizy. Ny tany miala amin'ny krizy ane ka manana opportunité be dia be ahafahana mananararoatra mandray maka ny fon'ny olona mpamatsy vola ka anomezany vola be dia be. Fa ny teto amintsika nge ny tsy ahafahana manatanterak'izay ary tsy ananatsika dia tsy ananan'ireo olona reo le mpamatsy vola reo fitokisana koa tsika. Inona ny antony? Satria taraiky ny fanaovana document de référence. Le PND fa heritaona ty afara zay vao vitana de zany ary mbola misy zavatra tsy anina nefa nisy document nefa namboarina tamin'ny tetezamita, document de stratégie de relance tokony tohizana fotsiny. Fahitako azy na ohatra ka misy zavatra tsy de tiana loatra iny maninona moa raha to document intérimaire iny. Teneniko tamin'ny président de république tamin'ny fotoana zany resaka tamin'ny tao misy document fa vitanay validé o document io monsieur le président fa azonareo atao document intérimaire satria amin'izay fotoana zay manana document de référence. Tsy zavatra nataon'ny gouvernement malagasy fotsiny io fa niarahana tamin'ny PNUD ya ka dia inona atao aloha mbaram-pandrafetana ny document anankiray vaovao ny PND ohatra. Amin'izay fotoana zay inona ny tena lehibe ny fandraisana ina maty fanapahan-kevitra mikasika an'izay. Ny antony mahalehibe azy satria mahavita manao programmation miaraka aminareo mpamatsy vola ianao anatin'ny fotoana fohy. Le programmation zany moa iny ihany no entina ny rehefa aveo anaovana le programme anasa atao le projet rehetrarehetra. Io azoko lazaina fa zabo ny ao amin'ny Union Européenne misy namana mba fantapantatro de tsy afaka natao io zavatra io ary zareo ihany nanao azy tamin'ny volana avril lasa teo février, mars, avril, tavatavela tany avril, mai zay zany le programmation. Ary raha efa diniko le programmation presque ty ny Union Européenne zay mba tena fantatro ny programmation ny 10e fed ihany no voaterina atao tamin'ny 11e fed. Ny antony ange satria tsy vita ny fampiasana ny vola zay nomenatsika tamin'ny 10e fed de ireny programmation ka moramora ne zany zavatra efa vita tokony avy hatrany de inona atao de efa vita ny rehetrarehetra de manao requête de financement zay fotsiny ny sisa zany fiheverako azy tsy hoe manamora zavatra za zany fa tokony ho zavatra atao fa misy fanontanina indray apetrako amin'ireo olona ina moa ty représentant ny bailleur de fonds hoe zareo ne zay ne miandry requête de financement zay miandry zay tianareo manjary lany andro tsika ka rehefa lany andro amin'iny taraiky amin'iny ianao ilay fitokisana avy aminjareo miala. Io mitovy amin'ny fitondrana ny fanjakana ihany io namana Patrick satria raha ohatra ka ny olona mpitondra fanjakana tsy mampiatra ny fahefam-panjakana eo ampelantanany ho an'ny tombotsoan'ny rehetrarehetra ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka dia mirava tsy moramora le fahefana nomeny anao le fahefam-panjakana ka rehefa mirava tsy moramora le fahefam-panjakana de samy manao zay sempantany rehetrarehetra de tsy mahatoky intsony koa de tsisy fitokisana intsony na ny mpamatsy vola na ny vahoaka entina. Mbola asesika ihany ny fanontaniana fararotona ny fahitana anao mbola misy ny fotoana rehefa to Praiminisitra
tao anatin'ny teteza vita ihany no nisininy atao hoe fitakina ny fanovana, ny ala teo amin'ny fitondrana Andriamatomarika Ravalomanana, ary tao anatin'izany nahafantarana fa nisy ny fitsarana izay natao. Ankehitriny nefa ohatran'ny verenjavona ny didy mpitsarana izay nivoaka tamin'izany tsy hita intsony ny zavatra misy io fifidianana mba aminao ve mba anisany manana an'le hevitra hoe sinema mibetsaka fa ohatra amin'iray tendro ihany zany ny fitondrana SVM sy ny antoko SVM sy ny team zany, satria raha izay référence rehetra ny menao zay zao dia ohatrany hoe nisy tamin'ny andron'Andriamatomarika Ravalomanana amin'ny mapy zay nampisy ny problème goavana azy tamin'ny 2008, mbola tamin'ny 2008 zany le fifangaroan'ny vola sy ny karazany, dia avy eo nijanona teo famatsim-bola. Dia ty ihany ndraiky koa zany zao manao ny resaka PND vao ny resahanao teo efa ela be taty aoriana, satria misy zavatra tsy tafapetraka intsony. Eto zany tia napetraka hoe efa mba fanontaniana fapetrako amin'ny hafa ihany, fa eo mihitsy ianao mba hanontaniako azy koa hoe eo amin'le resaka famatsim-bola io mihitsy, eo anatrehan'izay ve hitovitovy amin'izay toe-javatra zay zavatra misy ka mety hitombona koa ve ny resaka hoe raha tsy miaraka amin'ny Ravalomanana nareo tsy azo famatsim-bola, kanefa ianareo tao anatin'ny teteza mita tsy nisy famatsim-bola, teo ihany koa ny fanovana ny tadiavin'ny vahoaka, teo ny fahaizanareo nanodina ny zavatra nisy tao navita ka itiratsy ohatra sanatria hoe mety hitombona izany le resaka hoe raha tsy miaraka amin'Andriamatomarika Ravalomanana ny rajonary mampianina mety tsy atokisan'ny mpamatsy vola, fa zay vao hivoaka ny vola tompoko amin'izao repoblika fahaefatra zao. Asa manahoana ny fihetseham-ponao, inona ny azonao ambara manoloana an'izany toe-javatra zany? Iverenako angamba le fanontaniana napetrako tany tamin'ny voalohany tany zay mbola tsy nisy valiny mazavatra amin'izao dia le mikasika ny fanajana ny lalàna. Io lalàna io, fanajana ny lalàna io anisan'ny zavatra ngeza be tokony ilofosany ny mpitondra fanjakana eto amintsika, satria marina le voalazanao misy lalàna mivoaka androany laviny le lalàna le manaraka le mpitondra manaraka indray le lalàna iny, zany hoe ile lalàna zay efa voasoratra tsara, zay efa mipetraka tsara, dia manana ny fandikana azy amin'izay teny andakana azy izay ino moa zay mpampiatra lalàna mipetraka arakaraky le régime misy eo, arakaraky le olona avy eo. Anika na dia efa nisy fanapahan-kevitra voaray dia tsy misy fomba hafa fa dia tsy pahana izy iny rapitso raha toka hita fa tsy dia mifanaraka amin'ilay lalàna. Azoko tsara manko le fanontanianao tamin'ny voalohany dia l'article 54 ao amin'ny constitution angamba ny tianao lazaina tamin'iny fotoana iny. Io zavatra anankiray io mikasika ny ina moa zany ny fanajana ny lalàna velona zay misy eto amintsika, dia zavatra tena tokony isiny fanapahan-kevitra entitra resan'ny fanjakana, satria raha vao ny mpitondra no tsy manaja ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena, dia ny vahoaka tia ho sarotra aminy koa ny tena naja ny lalàna zay misy. Zaho malahelo milaza amintsika eto fa ny institution rehetrarehetra, ny androm-panjakana rehetrarehetra izay heverina fa tokony ampanaja ny lalàna, mampiatra ny lalàna eo, dia tsy manao an'izany ankitsipo ary tsy manao an'izany arak'izay tokony ho izy. Olana goavana zany Andriamatoa Patrick, satria manjary tany tsy tany-dalàna anie ka rehefa tsy manaja ny lalàna velona ny olona
zay zavatra zay zany zavatra anankiray goavana be. Eritrereto fa ny ao amin'ny fitsarana dia manao zay saim-pantany, manao zay tiany atao, ny kolikoly efa tsy hay ny lazana azy, dia ny lalàna natao an'izay manan-katao, manam-bola, manana influence satria atahorana, manan-kavana, fa tsy natao an'ny vahoaka ray manontolo. Zava-misy ao amin'ny fitsarana zany ary ny ao ny tena fototro ny zavatra tsy mety rehetrarehetra. Ny mpitandro ny filaminana manao an'izay keo. Ny rehetrarehetra manana ina moa ty fahefana manao zavatra zay mety asoan'ny vahoaka, takin'ny vahoaka, hatsara ny fiarahamonina, dia manao an'izany. Faly de faly andanako kely le lalana makany amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany. Za aloha dia tena faly amin'ny nanaovana sonia an'ilay pekady firenena mikasika ny ady atao amin'ny kolikoly. Fa aoka tsy ho tavela taratasy ihany io, ka sonia dia sonia ry ihany. Aoka tsy atao teny mandeha ohatran'izao ihany, zay manko ny tena olana, fa tanterahana tokoa, atao mivaingana hitan'ny vahoaka mba ahatonga le fitokisana hiverina indray, ilay fifampitokisana izay ahatsara ny fiarahamonina ary ahatsara ny fitondrana, satria raha misy ny fifampitokisana amin'ny mpitondra sy ny entina dia tsy maintsy tsara ny inanty ny fifandraisantsika, ny fiarahamonitsika, vamboatra daholo ny rehetrarehetra. Ka ny zavatra tokony atao voalohany anatin'izany dia ny manala tanteraka ny tsy maty manota, la impunité, sazina entitra aingana ary atao mafy ho an'izay rehetra nanodikodibolam-panjakana. Eto amin'ity tanindrazantsika ty indrisy ny mpangalatra koa mety ahazo sazy mafy dia mafy noho ny mpamon'olona. Ny mpangalatra koa tokony ho saziana satria mangalatra, fa ny mpamon'olona kosa tokony ho saziana ambony lavitra, mafy lavitra noho ny le mpangalatra koa. Zany hoe zany mba misy sazy. Fa le mpangalatra koa indraindray manko nangalatra koa noho ny tsy fananany sakafo, noho ny tsy fananany, dia tsy afaka nome vola izy rehefa tonga re. Dia donc tsy afaka izy hiala amin'ilay fanagadrana zay ahazo azy. Fa le mpamon'olona indraindray misy tsy migadra, ary tsy ny mpamon'olona ihany fa ny mpamono firenena. Le mpamono firenena manko ilay mpanodikodina ny vola amin'ny firenena, ny volan'ny vahoaka, ny volan'ny tanindrazana, be dia be ireny. Ka za aloha raha za tena raha zany mpitondra ambony zany, arahako maso tena akaiky dia akaiky ny olona rehetrarehetra izay hita fa manodikodina ny vola. Amintsika eto any misy trafiquant de toutes sortes. Anay Mamy Patrick, inona ny zavatra tsy trafikena eto? Trafika moa fa hain'ny gasy rehetrarehetra zany, tsy adikako teny gasy tsony fa efa eo. Ny volamenatsika, ny hazo sarobiditsika, ny tsy misy mieritreritra ny rapitso ireo olona reo
ho an'ny zanaka ny faramandimby zay ho avy rapio tsy eritreretiny tsy rara iny satria maninona alefako any andafy ny zanako mianatra rehefa any iza no hijanona eto raha afaka pitso ny faramandimby ny malagasy madinika leo rehetrarehetra monina miaraka amintsika eto ary ny ankamaroany ny vahoaka be deabe na dia ny fampianarana eto amintsika ihany malasa eritreritra satria mampisaraka antsika malagasy io misy ny zanak'olombitsy mahazo sy mandranto fianarana ary fomba ahafahany manana accès amina culture universelle amin'izay fahalalana fanjana-bahoaka aiza izy no mianatra any amin'ny sekoly publique any amin'ny EPP zay misy mpampianatra fram izay efa diranovana mijaly sahirana koa ny fanomanana n'le mpampianatra ampianatra tsy misy rava ny zavatra rehetrarehetra za tena nanantena mihitsy fa le fitondrana vaovao ao avy amin'ilay vahoaka vokatry ny fifidianana dia amelona be deabe any zavatra rehetrarehetra zay misy tamin'ity tany ity ohatra tamin'ny première république misy zavatra tsara ny teto hoe fa maninona tsy natao na ninona dia manjary mikorosofahana hatrany foantsika zay angamba namana Patrick zany ny zavatra azoko lazaina mikasika n'ilay fanontanianao teo dia mbola averiko indray fa tokony hijery fitaratra ny mpitondra atsika tokony mba anana fandiniana ny conscience ya mba afahana mieritreritra zay mety ahasoa le soa iombonana fa tsy soa ho an'ny rehetra zao koa hoe okany mpitondra mba tsy raitsy kombakomba aminareo mpanao ratsy fa anao ny asany ankitsi-po amin'ny mahatena mpitondra azy nomeny ny vahoaka ny fitondrana nomeny ny vahoaka ny asiny ny fahefana zay zavatra zay ataoko fa zava-dehibe tokoatrany ka tokony hodinihana lalina efa natsidika eo ihany Andriamatoa Praiminisitra niresaka hoe fampianarana teo ianao moa dia fantatra ihany koa fa manam-pahalalana koa momba ny fampianarana fanontaniana mba hapetraka hoe mety mahininina ihany aloha zay nga manilazana azy mety mahay zanaka malagasy satria miena dia miena hatrany ny tapahafahany fanadinana eto amintsika io ihany koa ny atao hoe olana nisy teo amin'ny fampianarana na mpampianatra fram na mpampianatra ny ainga tany mpampianatra fram zay voalazanao teo ny any mpampianatra amin'ny fampianarana ambony sy ny sehatra maro samihafa eo amin'ny tontolo ny fampianarana inona tompoko ny tena hitanao hoe fositra mahatonga an'izany toe-javatra zany nefa ataontsika hoe raha ny tena miova repoblika betsaka manko dia tsika Madagasikara efa miditra amin'ny repoblika fahaefatra tsika zao rehefa kelikely indray fa ho repoblika fahadimy kanefa tsika me azonao nga mantiko tenenina hoe sady me mahantra no me tsy mahininina no me reraka mba azonao lazaina ve tompoko indrindraindrindra ao miresaka tontolo ny fampianarana zay tena mampikoaikoaika ny ray aman-dreny mampikoaikoaika amin'ny vahoaka mihitsy amin'izao fotoana tompoko misaotra anao amin'izay fanontaniana zay satria zaho mpampianatra ary mahatsapa fa manana didy amin'ny fanabeazana ny fampianarana eto amintsika tsy lavina ary marina loatra le voalazanao teo fa mikorosofahana hatrany be deabe ny antony miankina amin'ny tontolo rehetrarehetra iainana manko ny fampianarana ao ny sehatra
ary ekonomika. Ao ny sehatra ara-panabeazana, tsy fanabeazana any an-tsekoly ihany ty a, fa ny fanabeazana ara-tsosialy ihany koa. Ao ny ina motry ataontsika hoe zany fitantanana an'le tanoratsika, any zanatsika. Ao ihany koa ny fanomanana, fanamboarana izay toerana rehetrarehetra ahafahany manovo ny fahaizana, ny fahalalana. Ny zavatra tokony ho isy amin'ny sekoly dia sekoly manabe, mitondra fahaizana sy fahalalana, ary sekoly ahafahany mpianatra rehetrarehetra misokatra any amin'ny fahalalana iresa-pirenena. Zay ilay ataoko hoe culture universelle. Ny zava-misy dia izao, Andriamatoa Patrick, za tena tiako mihitsy ny ilaza an'izay zavatra zay. Ny zava-misy dia ny tsy fampiany fomba, ny tsy fampiany fitaovana, na fitaovana arak'olona io, na fitaovana ara-materiel io, zay entina ampianarana ho an'ny ankizy. Tsy ampy ny trano ianarana, tsy ampy ny mpampianatra mena azy, tsy ampy fahaizana ireo mpampianatra ireo, ary tsy voaomana amin'izany. Tsy misy tsony ny sekoly entina mampianatra mpampianatra, zay nataontsika hoe école normale tamin'ny fotoana taloha. Tsy mahay mamaky teny tsony ny mpianatra amin'izao fotoana zao, ary tsy manana finiavana amaky teny. Ny antony dia zao: ny mpampianatra mampianatra azy tsy mampianatra azy amaky teny, ahafahany mba mandray zay zavatra rehetrarehetra hainy hafa any ivelany ihany, na ny haitsika eto Madagasikara ihany, na teny gasy arany ohatrany misy fahakamoana fahafa zay amin'ilay famakian-teny. Be dia be ny zavatra zay mikasika ny fampikorosoan'ny fampianarana io. Raha ohatra ka mpampianatra miatsy mahay ihany no ampianatra le mpianatra, le zanatsika, dia miatsy mahay ihany koa ny zanatsika, ary loza ho an'ny firenena raha toka sanatrian'izany tsy misy fampianarana mahavanona, ny fampianarana nisy eto amintsika, fa fampianarana ala safay zay tsy tokony ho zay mihitsy no izy. Zaho mieritreritra fa tokony averina aingana ny école normale, tena tokony atao aingana dia aingana, mba hahafahan'ilay mpampianatra mampianatra, tsy olona zay manana BPC ka tia andeha hampianatra dia manao kely ina mizy ty fram anany vahoaka dia iny atao rehefa avy eo. Zay zavatra zay zany tokony atao, ary zay tokony fanapahan-kevitra resin'ny fanjakana aingana dia aingana. Zay nahatonga teo hoe rehefa mandinika ny zavatra maromaro zay misy amin'izao fotoana zao, aiza marina no tena hitondrana antsika. Zay ny tenenako anao teo, mba mahafaly le zavatra misy amin'izao fotoana zao, le sonina atao maly, satria mba hita kosa hoe zao ny tiany ale ny attente ny ina moa zavatra andrasako amin'izao fotoana zao amin'ny maha citoyen lambda amin'ny olo-pirenena tsotra, dia ny hoe anahoana ara ny fampiarana an'izany rapitso, inona ny vokatra ho azo amin'izany zay zavatra andrasako zany. Fa ny zavatra mikasika an'ilay fampianarana ny marina loatra le teninao teo hoe miatsy mahay, miaratsy le izy, ary azo andraisana fepetra aingana, azo andraisana fepetra aingana io, hoe hovelomina indray ny école normale ohatra fotsiny zany, fa be dia be
ary misy mpandinika maro eto amintsika eto. Ohatra ny fampianarana ambony. Fampianarana ambony io a matoa misy ny fihetsiketsehana zay misy ao raha. Misy antony io. Tsara ifandiniana akaiky jerena fa tsy hoe itretina vola fotsiny. Mitady vola ihany manko reto mpampianatra reto. Reto mpianatra reto manipulen'le mpampianatra. Zay foana manko nataony. Amiko tsy hany mitsy le tokony andinihan'ny mpitondra fanjakana azy. Fa ahoana le fampianarana rapitso? Ahoana le fampianarana ambony? Inona le vision tokony ho tratrarina? Inona le objectif fondamental tokony atao? Reto olona reto nianatra firy-taona, inona ny maharary azy? Le fazahoana ny heure supplémentaire ve? Ny fanamboarana ny grille indiciaire ve? Mety le fahasahiranana fa tsy mifanaraka amin'ny fianarana nataony nandritra ny taona maro zany zavatra zany. Fa azon'ny mpitondra fanjakana atao koa ny mieritreritra tsara, mandinika miaraka amin'ireo mpampianatra ambony reo le manam-pahaizana ambony reo ny fomba zay amaritana ny fampianarana mba ahafahantsika mandroso ary mampandroso ny zanatsika ao anatin'ny fianarana. Andriamatoa Patrick, za moa ndraindray tsy matadidy tsara le zavatra fanontaniana nataonao. Misy anankiray tena ataoko fa mafonja de mafonja ny fanontaniana mikasika ny an'Andriamatoa Ara-Valomanana filoham-panjakana teo aloha. Zay everiko fa tompona andraikitra ambony koa niresaka fanajadalana atsika ny mikasika azy teo. Za ndray amin'ny teny eto fa raha ohatra ka mbola tsy atao ny fomba rehetrarehetra zay ahafahana mampanara-dalàna ny olona izay efa nanana andraikitra goavana teto amin'ny firenena ohatra an'izany dia manjary manahirana. Satria fiheverako azy ny fanomezana ina moa ty fahefana amin'ny mahabe-tanàna ny madame Ravalomanana fanomezana azy zany fahefana zany tsy ho an'ny vadiny akory fa ho azy. Izy no ny fidin'le vahoaka fa tsy Andriamatoa Ravalomanana. Ny manampy amin'ny vadiny azo ny atao. Mihoatra n'izay zay zavatra zay zay kosa tsy mety. Raha ohatra efa voafaritra ho amin'ny lalàna fa izao ny tokony ho izy dia tokony manaraka an'iny. Satria ny hevitra tsy azo mampiazoazo mampiahiahy. Efa misy le ahiahy be de be mandalo zao hoe hoanana brao amin'ny mairie hoe ho isy an'izao ndray izy zao hoe mamorony maire ty tsy fantatro move amin'ny mahafilohana antoko azy no anaovana zany famorina zany sa misy ina moa ty zavatra afakendrena. Zay fanontaniana zay tsara misy valiny mazava, tsara misy valiny mazava eto satria le valiny mazava te anitondra te zaran'izao zavatra zao amintsika. Anisan'ny olana misy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny dia izay zavatra tsy mazava zay. Le mampihetsika ny olona tsy aroa tsy mazava. Problème n'Air Madagasikara azonao hazavaina amiko tsara ve inona ny zavatra miseho ao amin'ny Air Madagasikara ao Andriamatoa Patrick? Sarotra tsy mbola henoko fanazavana tena mazava tsara tena nampahalalana ny vahoaka hoe zao anie ny olanao hoe zao ary zao ny vahaolana arosonay. Ny ao amin'ny Jirama
misy amerikanina tonga zany akan'le anao privatisation anao efa nisy fanazavana tena mazava tena mba azon'ny vahoaka rehetrarehetra ve naroson'ny mpitondra de le malagasy mihetsika indray no voagadra tsy zay arak'ilay lazainao zany voatery moa any afarany avy eo any afarany avy eo satria na ireo olona manao le ino amty mpitandro filaminana manao erisetra amin'ny fotoana io tsy mahalala za matoko fa ny ankamaroan'ireo tsy mahalala fa mandray baiko fotsiny baiko foana baiko fotsiny ka tsara mba hazavaina zay mba hazavaina tsara izy zao ny zava-misy eken'ny vahoaka raha mazava aminy de zavatra ataonao fa raha ohatra raha mahasoa azy fa raha ohatra ianao tsy anazava fa de mamba tsisy zavatra tena mazava ty lazaiko anareo zaho aloha de tsy mahazo tsara hoe gazety no amakiko an'le zavatra rehetrarehetra fa tsy de mba misy hoe avy amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao anazava mikasika an'izao ary atao tena fahazava raha zay ny mandeha maro ny zavatra ahitantsika vahaolana eto na io alatromby io le any atsimo io anie raha misy fanazavana tsara raha misy adievitra madio raha misy le zavatra nlazaiko teo le concertation le fifanakalozana le fomba rehetrarehetra raha mitady ny vahaolana dia ataoko fa eken'ny vahoaka ary tafity io matoky marimarina an'izany fa raha le vahoaka ataonao tompotrano miono ambany soko manontany amin'ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny fiainany de nahoana izy aveo de zay ary zay mahatonga miadisoana ndraindray le atao hoe bavure ndraindray bavure fa ina moa ty nia tsy haiko satria eto mandray am'izay le teninao teo mikasika an'le hoe valifaty aoka tsy atao valifaty amin'ny vahoaka mampalahelo de mampalahelo reny miaramila namoiny eny teo amin'ny asany amperinasa reny tado an'ny tombotsoan'ny vahoaka ny filaminana fa kosa aoka tsy asiana valifaty anjambany fotsiny ka manjary ny olona tsy manantsiny indray no iaran'lay valifaty zay zavatra zay ny nanaovako teo tsy ny manambasy ihany no vahaolana amin'io fa ao koa ny manantsaina ao koa ny manana traikefa fahalalana ny mikasika an'le izy fanontaniana andray-mbava fotsiny mba hovalinao ngamba te hoe teny foiny amalinao azy Praiminisitra lehibe ny gouvernement tenao tamin'izany fotoana hita daholo zany lesoka any amin'ny ministera am'izao tao ny fampianarana ao ny fiarovana ny foloalinda zavatra maro ny angovo ny fitaterana rehefa misy zany ny remandement de gouvernement raha ny tokony ho izy ve satria efa betsaka loatra ny olana miseho amin'ireo ministera eo mazava azy tsy tafapetraka zany le resaka professionnalisme eo amin'le mpitatana an'le ministera rary ny loatra ngamba rehefa mba tokony hiova am'izay fa tsy ifampizirizira eto foana asa lehibe na gouvernement tenao tamin'ny fotoana raha vao misy ohatr'izany hoe mbola ho vitanao ihany nitazona ministra anankiray tao anatin'ny problème ohatr'izany nefa tsy voavady de mbola ho tazonina hijanona eo ihany tompo sotranao Mamy Patrick misy fotoana nanda ny anova ministra tena nanda ny antony de tsotra ihany tao anatin'ny tetezamita tatezana le izy tsy tiako hisy le déstabilisation ao anatin'le gouvernement fa tiako iray ina tsara le gouvernement mba afahana miampita am'izao fotoana zao tsy zay contexte hafa mihitsy satria olona voaositra olona voafidy ny eo gouvernement tanaorina io rehefa hita fa tsy mahomby anatin'izay fotoana zay mba tsy lava loatra le fadisompanantenana le fiandrasany le vahoaka de tokony soloana izy sady zao am'izao fotoana zao anika vita le fifidianana teo na dia tsy ary fomba ary le fifidianana iny
satria ny fifidianana iny fifidianana tena ratsy homana indrindra teto Madagasikara. Hono tsy zaho ny teny an'izany fa be dia be ny olona ny teny an'izay. Na dia nisy aza zany zavatra zany vita ny fifidianana. Nisy lay etsiketsika mikasika an'ilay hoe empêchement ny président ena moa fila déchéance ny président teo nisy motion de censure samy teo daholo. Zany hoe savorivory zany ny teto Madagasikara e. Rehefa vita ny fifidianana ohatra ny lamindaminy-dratsy zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao fotoana tokony ametrahana gouvernemanta mavitriky mavita ny asany ary afaka mametraka le tena soritrasa soridalana andanana iry novitaiko amin'izao fotoana izao ary izao ny fomba anatanterahako an'izany. Efa ty mahasamorary mampanaiky amin'ny vahoaka fotsiny zao tsy maintsy manaiky mivaly mpifidianana amin'ny voky eo. Dia nefa mpamatsy vola tsy matoky an'le fitondrana amin'ny resaka arabola dia alohany miataka aloha ao zany nefa tombony. Mialatsiny raha ohatra ka me abavakelika zao ane i madame Fatma Samora piasa piasan'ny Nations Unies izy piasan'ny PNUD ny zavatra ataony voalohany lazaiko nareo tsara zany satria fonctionnaire izy fonctionnaire international dia mijery izay asan'izay aloha ny tenany aloha amin'ny mampiasa azy inona manao n'ilay tatitra mandray baiko izy navita ny zavatra ohatran'izao isan-karazana isorana indray izy aloha amin'izay nataony teto Madagasikara nandritra ny tetezamita iny fa nisy fanampiana be dia be nataony ary ny asa teo akaiky mety zany. Fa kosa misy ane le ataontsika hoe souveraineté tsy atao amina Twitter na ina ty ambassadeur anankiray tsy zay no ampiasanao an'izay terme zay dia anaovanao azy zao zavatra kely mba eritreritry ny ambassadeur Goldblatt iny tsy hitako mihitsy ny zavatra mety ary mety olona tia mitandrazantsika ity fa tokony amin'izay fotoana zay hoe ty olona ty maninona nilaza hoe tsy maintsy ekena io na tsy manjary fa nga izy ny tomba rapitsona izy mety andeha tsika eto ihany zay zavatra zay eo no ampiasao ara le tena souveraineté nao amin'ny Nations Unies afaka miresaka afaka miresaka tsika miresaka tsisy problème io atao ny resaka fa tsy hoe izy ny anapaka hoe zao sy zao za aloha mialatsiny fa amiko dia zay le izy zaho ny fampiasana an'ireny terminologie an'ireny teny anareny malasa eritreritra na ihany indraindray ary tena tsy hoe oka tsy hofitana ny vahoaka hoe fiandrianam-pirenena hoe souveraineté hoe zao nefa ny anao ao ty mangataka ry mangataka tsy mangataka roa amin'ny fotoana tokony ampiasanao azy tsy ampiasainao izy fa amina hanina kely tsy fotoana tokony ilana ady aman'olona zao fotoana zao fa tokony hoe mamizarana ary eto tena milaza aminao mihitsy ny matoa Patrick fa no ny tsy fandiniana lalina ny fomba hitondrana n'le fampiavana-pirenena no mahatonga an'izy io tsy ohatrany tsy zarizary ary amin'izao fotoana zao manjary tsy dia misy fitokisan'ny olona tsony tsy dia hita marina aiza ny lalana le no zay anton'izay ane fa raha nydinina lalina io tokony natao eto dia tena mba teanao an'izao kosa aloha mikasika ny professeur Zafelbert nandinika an'io lalina izy ary efa ela ny lazany an'io alohan'ny crise mba tsara ihany angamba no mba eritreretana no hoe inona marina ny tena zavatra tiany atao anatin'izy ity sao dia mba mety ahasoa tsaratsara kokoa noho n'lay atsy sy aroa tsy hitany lalana ombana zay zany mba azoko lazaina aloha mikasika an'ilay fanovana ny gouvernemanta zara mieritreritra fa eto ny tena tokony ho isy amin'izay le tena fanajana ny lalàna
eto no misy n'le fanajanany lalàna. Iza ny majorité mivoaka, majorité parlementaire zay mivoaka eto, manahoana marina no fisehon'izy io. Inona marina zay koa tokony mahazava amin'ny vahoaka. Tsy fantatra sana ianareo angamba nahazo fanazavana mikasika an'le hoe memorandum na mikasika an'le hoe inona moty maninona de stabilité pacte de aiza hoaiza inona zany député sasany anao sonia zay tsy mahafantatra ny zavatra soniavina. Maninona moa tsy hazavaina tsara le zavatra ho fantatry ny vahoaka, ho fantatry ny rehetrarehetra. Eto tsika tokony mba miverina amin'izay amin'ny fanajana lalàna. Alao jerena tsara ny majorité zay mise dégager eo zay ny atao. Sady efa vita ny sonia miady amin'ny kolokolo ny verina tsara amin'ny tokony ho izy amizay satria vita iny zavatra. Isorana betsaka ianao Anjaran'ny Praiminisitra Beriziky, ny vahiny teto amin'ny fandarana okazava mino fa nahaliana ny mpiaino tanteraka tokoa ny niainonao rehefa tonga teto ianao androany. Za no misaotra anareo Anjaran'ny Patrick, za moa tsy de mba manana sehatra ahafahana miresaka amin'ny vahoaka, mifanakalo aminy na koa ahenony ohatran'izao dia isaorako manokana nareo ato amin'ny radio Viva satria nanome an'izay sehatra zay mba naneoko ny hevitro mikasika ny raharaham-pirenentsika. Be dia be ny tokony olazaina tsy ary ho voalaza daholo. Fotoana koa manisy. Saotra nareo ny fotoana voafetra ihany.